section des matériels techniques dirigée par le colonel André Mekena Tefi. Zay misahana ny famatsiana ireo roplanina sida. Ny targetra mivonoana ho maso sy ampinga ho an'ny tandraza. Les éléments de la bataille d'Arivunmam. Voalohany fifandraisana sy ny tsapana ratsy-piadanana zay taren'ny lieutenant Benanasana Uni Tany. La compagnie de transmission du 1er régiment de transmission et de services commandée par le lieutenant Benanasana Uni Tany. Avakavaky ny Mamasina izao ireo hélicoptère Alouette 2 ny tafika malagasy. Isantionany amin'ireo fitaovam-pitanterana nampiasain'ny polisy pirenena. Andihany mitangina fiarakodia. Tarian'ny officier principal de police Rasoul Nirina Robin. La section véhicule conduite par l'officier principal de police Rasoul Nirina Robin.
mandalo eto amin'olonatsika indray zao ny vondrom-pamoafo na ny corps de sapeur pompier Roxaralana commune Antananarivo renivohitra. Iza dia tarihan'ny commandant rakotra zanaka Dieudonné François mpanolotsaina faharoa lehibe vonivoniny. Hita mandalo voalohany amizao zao a camion citerne feu de forêt dia tarihan'ny commandant rakotra zanaka Dieudonné François. Fiara voatokana ho an'ny hafa anaty ala izy io. Faharoa fourgon popoton fourgon tarihan'ny Anirandrianatila Daniel fiara tokana ho an'ny fampiasana tranomahay. Misy ny porte de drapeau zay misy ny tarigetra ny vondrom-pamoafo eriko fandavan-tena ary fitsipiky. Hitatsika eto koa ny échelle pivotante automatique zay tarihan'ny capitaine Ramanoir Aingotrina Franky Daniel. Fahaefatra ny fourgon d'appui zay tarihan'ny ny sous-lieutenant rakotra be Paul fiara mainka fahatelo manampy ireo faneterana amin'ny atrany goavana. Fahadimy fourgon popoton Camiva zay tarihan'ny sous-lieutenant Randrianarso. Io dia fiara miainga voalohany amin'ny aitrano rehetra. Fahaenina fourgon popoton Mercedes zay tarihan'ny sergent chef Ratsona Ribert fiara mitarika lakana ho amin'ny famonjena inonana trano. Ary ny farany zay ahitantsika ny ambulance véhicule de secours aux victimes zay tarihan'ny docteur Kodralambo